Miombom-bavakantsika. Ry Andriamanitra ray zanaka fanahy masino. Ilay Andriamanitra tompony tompo-mpanjaka ny mpanjakanay ianao. Izany no iram-polotra afa-ty anatinay. Hoentinay midera mankalaza mame voninahitra anao fa Andriamanitra tsara sady mpanao tsara ianao. Misaotra anao zahay, nanekenao indray, nitondra anay eto amin'izao tranonao masina, ankalaza ny alakamisy herinandro ny fanahy masina. Tsy nonerinay nantanjakay, na izay no nazoto noho ny hafa tompo, fa noho ny fitarian'ny fanahy masina, noho ny fiasan'ny fanahy masina izay ao anatinay, izay napetraka ao anatinay, mahatonga anay eto amin'izao toerana masina izao. Hatreo feno ary izao fotoana izao tompo, hoeniky ny voninahitrao. Inona ve fa teto melohan'izao fotoana izao ianao, ka izay rehetrarehetra ataonay eto tompo, ho tarian'ny fanahy masina izahay. Ka hita ny voninahitrao mamirapiratra amin'izany fanompoam-pivavahana ataonay eto izany. Ao ireo namanay izay mikasa monjy izao fotoana izao tompo, ianao hitantana azy ho tody soamatsara eto. Ao kosa ireo izay tsy mba afaka noho ny antony maro samihafa, ampy-mizara ny fahasoavanao. Dia jereo manokana, ireo namanay izay midera mankalaza ame voninahitra anao ihany koa eny amin'ny tambajotra serasera rehetra eny, dia hatreo feniko tompo ny fotoanany voninahitra ny anaranao irery ihany. Izany ireny tonom-bavaka atolotra ianao tompo, dia hatreo feno fanahy masinao izay rehetrarehetra ataonay. Atolotra ho anao Jesosy Kristy izany vavaka izany. Ianao ilay nampianatra na hivavaka manao hoe: Rainay eo izay ny an-danitra, masina ny anarana, tonga ny fanjakanao, atao ny sitraponao ety an-tany ny an-danitra, menanay ny fanjakanay, ary mamelany elokay, sy ny eloka taminay, ndrasa mitondra ny fakampana, manafana amin'ny ratsy, hanao fanjakana sy ny hery, ary voninahitra mandrakizay. Amen. Petraka ny fiangonana. Melohan'ny tsanganan'ireo mpanompon'Andriamanitra hamaky ny soratra masina sy hivavaka, iraintsika ny hira fa 770, ny anjinin'ny voalohany sy ny anjinin'ny fahaefatra. 770, ny anjinin'ny voalohany sy ny anjinin'ny fahaefatra. Iaino sy hamaky ny teny soratra masina tsika ry havana, izay hita ao amin'ny Korintianina voalohany toko 12. Korintianina voalohany toko 12 andiny voalohany ka hatramin'ny fahatelo. Korintianina voalohany toko 12 andiny voalohany ka hatramin'ny fahatelo. Rehefa hita dia vakiana amin'ny anaran'i Jesosy, ary ny amin'ny zava-panary rahalahy dia tsy tiako tsy ho fantatrareo
Fantatrareo fa fony jentilisa ianareo dia nentina tany amin'ny sampomona arak'izay nitaomana anareo. Koa mahafantatra anareo fa tsy misy olona ampitenen'ny fanahin'Andriamanitra ka manao hoe voaozony Jesosy, ary tsy misy mahay manaiky hoe Jesosy ny tompo raha tsy amin'ny fanahy masina. Izany dia hotoizantsika ao amin'ny epistiliny Romanina toko 10 ka ny 5 hatramin'ny 17. Epistily ho an'ny Romanina toko 10 ny 5 ka hatramin'ny 17 amin'ny anaran'i Jesosy. Fa Mosesy ny nanoratra milaza fa izay olona manao ny fahamarinana avy amin'ny lalàna no hovelona amin'izany. Fa ny fahamarinana izay avy amin'ny finoana kosa manao hoe aza milaza ao am-ponao hoe iza no hiakatra any an-danitra dia ny ampidina ny Kristy izany, na iza no hidina any amin'ny lalina dia ny ampiakatra ny Kristy avy any amin'ny maty izany. Fa ahoana no lazainy eo akaikinao ny teny dia eo ambavanao sy ao am-ponao, dia ny teny ny amin'ny finoana izay torianay. Satria raha manaiky an'i Jesosy ho tompo amin'ny vavanao ianao ary mino amin'ny fonao fa Andriamanitra efa nanangana azy tamin'ny maty dia hovonjena ianao. Fa amin'ny fo no inona azahoana fahamarinana, ary amin'ny vava no anekena azahoana famonjena. Fa hoy ny soratra masina, tsy homenatra izay rehetra mino azy. Fa tsy misy hafa na jiosy na jentilisa, fa iray ihany no tompon'izy rehetra, sady manan-karena omeny izay rehetra miantso azy izy. Fa izay rehetra miantso ny anaran'ny tompo no hovonjena. Ataony ahoana ary ny fiantso izay tsy ninony, ary ataony ahoana ny fino izay olona tsy reny, ary ataony ahoana no fandrera tsy misy mpitory, ary ataony ahoana no fitory raha tsy nirahana, araka ny voasoratra hoe akory ny hatsaran'ny tongotry mitondra teny somafaly, nefa tsy izy rehetra no nanaiky ny teny somafaly. Fa hoy Isaia, Jehovah, iza no ninony teny nampitondraina anay? Koa ny finoana dia avy amin'ny toriteny, ary ny toriteny kosa avy amin'ny tenin'ny Kristy. Mbola hotoizantsika ny vaky teny amin'ny epistily ho an'ny Jona voalohany toko 4 ny 5. Jona voalohany toko 4 ny 5 amin'ny anaran'i Jesosy. Fa avy amin'ny Andriamanitra izahay, izay mahalala an'Andriamanitra no miaino anay, izay tsy avy amin'ny Andriamanitra dia tsy mba miaino anay. Izany no ahafantarantsika ny fanahin'ny fahamarinana sy ny fanahin'ny fiviliana. Amen. Hotoizantsika famakiana ny tenin'ny soratra masina arak'izay hita ao amin'ny asan'ny apôstôly. Asan'ny apôstôly toko 7 dia ny 5:20 ka hatramin'ny 7. Asan'ny apôstôly toko 7 ny 5:20 ka hatramin'ny 7 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary nisy anjelin'ny tompo nilaza tamin'ny Filipo hoe mitsangana ka mandehana mianatsimo ho any amin'ny lalana midina avy any Jerosalema makany Gaza, any an-tany efitra. Dia nitsangana izy ka lasa nandeha, ary indro nisy lehilahy Etiopiana tandapany Kandasy, mpanjaka vavin'ny Etiopiana, izay pitahiry ny arenany rehetra tonga tany Jerosalema mba hivavaka. Rehefa nody izy dia nipetraka tao anatin'ny kalesiny ary namaky teny tao amin'ny Isaia mpaminany. Hoy ny fanahy tamin'ny Filipo, mandehana manatona io kalesy io, dia niazakazaka nakeo amin'ny Filipo ary nandre azy mamaky teny tao amin'ny mpaminany Isaia ka hoy izy taminy, mo fantatrao va izay vakinao? Hoy izy, ataoko ahoana no fahay raha tsy misy mitaridalanay? Dia nangataka ny Filipo izy mba hiakatra sy hipetraka eo aminy, ary izao no tenin'ny soratra masina no vakiny. Noentina ho vonoina tahaka ny ondry izy, ary tsy nilobava tahaka ny zanak'ondry mona eo anoloan'ny mpanety azy. Noho ny fietreny dia nalaina taminy zony, ary izo no ahalaza ny amin'ny fianakaviany, fa ny ainy dia nesorina tamin'ny tany. Hoy ilay tandapa tamin'ny Filipo, miangavy anao ao, iza moa no lazain'ny mpaminany amin'izany, ny tena ny vasa olo-kafa, ary nilobava i Filipo
ka nanomboka tamin'izany soratra masina izany dia nitory an' Jesosy taminy. Noho ny nandeha teny an-dalana izy ireo dia tonga teo amin'izay nisy rano ka hoy ilay tandapa, indro misy rano, koa inona moa no misakana tsy atao batisa? Hoy Filipo, raha mino amin'ny fonao manontolo ianao dia azo atao ihany. Ary namaly izy hoe, mino fa Jesosy Kristy no zanak'Andriamanitra. Dia nasaina janona ny kalesy ary nidina eo amin'ny rano izy roa lahy, izany hoe i Filipo sy ilay tandapa. Dia nataony batisa izy. Rehefa niakatra avy teo amin'ny rano izy roa lahy dia noentin'ny fanahin'ny tompo i Filipo ka tsy hitan'ilay tandapa intsony. Dia nanohy ny diany izy sady faly. Tany Azota kosa avy eo no nahitana an'i Filipo ary nitory ny filazantsara tany amin'ny tanàna rehetra izay nalehany izy ambara-pahatonga ny tany Kaisaria. Amen. Asan'ny apôstôly toko faha 12 andiny voalohany ka hatramin'ny faha 20. Asan'ny apôstôly toko faha 12 andiny voalohany ka hatramin'ny faha 20. Amin'ny anaran'i Jesosy. Ary ny apôstôly sy ny rahalahy izay tany Jodia dia naharefa ny jentilisa-koa efa nandray ny tenin'Andriamanitra. Ary noho ny tafakatra tany Jerosalema Petera dia nilahady tamin'ny mino izay isan'ny voafora ka nanao hoe, efa niantrano tany amin'ny olona tsy voafora ianao sady niara-nihinana taminy. Ary Petera dia nitantara izany taminy hatramin'ny andohany ka nanao hoe, tany an-tanànan Jopa aho ka nivavaka, ary azo tsindrimandry aho dia nahita fahitana ka indro nisy zavatra nidina avy tany an-danitra toa lamba lehibe nampijinina tamin'ny zorony efatra dia nankeo amiko izany. Ary raha nijery sy nandinika azy aho dia hitako ny biby etsy an-tany izay manatongotra efatra sy ny bibidia sy ny zava-mandady sy ny kisaka ary ny voromanidina koa. Ary nandrefeo koa aho nanao tamiko hoe, mitsangana ary Petera, vonoy ka ano, fa hoy izao, sanatria tompoko, fa tsy mbola niditra tamin'ny vavako izay zava-padina na tsy madio. Ary nisy feo avy tany an-danitra namaly fanondroany hoe, izay efa nodiovin'Andriamanitra aza ataonao fady. Ary ny telo no nanaovanao izany dia nosarina niakatra tany an-danitra indray izany rehetra izany. Ary tamin'izay dia indreo nisy telo lahy nijanona teo anoloan'ny trano nitoeranay izay iraka avy tany Kaisara ankeo amiko. Dia nasainy ny fanahy hiaraka tamin'ireo aho ka tsy hizatavan'olona na dia kely akory aza. Ary niaraka tamiko koa ireto rahalahy enina ireto ka niditra tao an-tranon-dralehilahy izahay. Ary nambarany taminay ny nahitany ny anjely nitsangana tao an-tranony ka nanao hoe, manira ho any Jopa ka mpanalao Simona izay atao hoe koa Petera. Izy ilaza teny aminao izay hamonjenanao sy ny ankohonanao rehetra. Ary raha vao niteny aho dia nilatsaka tamin'ny fanahy masina tahaka ny tamintsika fahiny. Dia natsiaro ny tenin'ny tompo aho izay nolazainy hoe, Jona nanao batisa tamin'ny rano fa ianareo kosa dia atao batisa amin'ny fanahy masina. Koa raha mba omen'Andriamanitra azy ny fanomezana tahaka antsika fony isika vao nino an' Jesosy Kristy tompo, dia iza moa aho no ahasakana an'Andriamanitra? Ary rehefa nandray izany ireo dia nangina sady nankalaza an'Andriamanitra ka nanao hoe, efa nomen'Andriamanitra ny jentilisa koa ny fibebahana ahazoany fiainana. Amen. Ray masino manamasina ny amin'ny fahamarinana, tenao ny fahamarinana. Amen. Hiaritsangana hivavaka tompo. Andriamanitra ray zanaka fanahy masinao, mbola midera sy misaotra anao zahay fa mbola nomenao tombonandro indray ka afaka niaina ny teninao amin'izao alakamisy ny fanahy masina izao. Nomenao tombony manokana izay tompo ka misaotra anao. Ankehitriny dia raha hitory ny teninao ny mpanomponao dia ny fanahy masinao ane anilo azy ary ihany koa ahaizany apita izay tianao ambara aminay anio. Izay miaino kosa tompo dia engany eka eno ny afatrao ka tsy hompiaino mpanadino fa hompiaino mpankatoa. Amin'ny anaranao Jesosy. Amen.
Azao toerana ianareo. Ry havana malala rehetra amin'ny tompo, miamitombona aminareo ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raitsika sy Jesosy Kristy tompo. Amen. Andro fahadimy amin'ny herinandro ny fanahy masina anio hariva izao. Amin'izao herinandro ny fanahy masina izao ry havana, isika dia miomana hankalaza ny fahatsiarovana ny amin'ny Pentekoste, ilay andro nidina ny fanahy masina tamin'ny fiangonana voalohany. Rehefa miresaka fiangonana voalohany zany dia hoe apôstôly zany. Ireny no fiangonana voalohany zany, araka ny asina apôstôly toko faharoany no ahitantsika izany. Ary amin'izao andro fahadimy izao dia miombona amin'ray isika amin'ilay loha hevitra hoe ny fanahy masina no mampanaiky atsika fa Jesosy no tompo. Amin'izany no hiantsoana atsika hanavao indray ny fiainana ara-panahintsika. Hanavao ny fiainana ara-panahintsika, ary raha ankalazan'ny Pentekoste isika amin'ny alahady izao dia tsy fety ivelany fotsiny zany. Tsy fety ivelany fotsiny zany na fankalazana jany no fankalazana fotsiny, fa ho fanavaozana sy fanokafana ny fotsika amin'ny asan'ny fanahy masina. Amin'ny asan'ny fanahy masina. Amin'izany fotoana izany no tokony andinihantsika tena hoe tena miasa ao anatintsika ve ny fanahy masina, na koa hoe tena manaiky amin'ny fo ve isika fa Jesosy no tompo. Zay zany no tokony andinihantsika tena zany ao anatren'izany. Mazava no ambaran'ny Paoly amin'ny Korintianina voalohany toko 12 andininy fahatelo, andiny voalohany hatramin'ny fahatelo. Fa ny tena ivon'io perikopany raisiny io dia ny andininy fahatelo. Dia izay milaza hoe koa mampafantatra anareo aho fa tsy misy olona ampitenen'ny fanan'Andriamanitra ka manao hoe voaozona Jesosy, ary tsy misy mahay manaiky hoe Jesosy no tompo raha tsy amin'ny fanahy masina. Ary zany no tena mampifandray ny amin'ny loha hevitra izay manoloana atsika, ny raisitsika amin'izao hoe ny fanahy masina no mampanaiky atsika fa Jesosy no tompo. Araka izany, ny fomba ny fiasan'ny fanahy masina izay mampanaiky atsika ny Kristy, araka ny soratra masina izay no hojerentsika amin'ireto perikopa ireto. Ny fanahy masina no manambara ny Kristy ho tompo. Ny fanahy masina no manambara ny Kristy ho tompo. Hazavain'ny Paoly izany. Dia amin'izay fanazavan'ny Paoly amin'ny Korintianina io, tsy hoe amin'ny vava fotsiny no ilana ny laza hoe Jesosy ny tompo, fa amin'ny faneken'ny fo no anekena fa Jesosy no tompo. Tsy ho vitan'olombelona nefa izany raha tsy misy ny fanahy masina. Raha tsy eo ny fanahy masina, tsy ho vitantsika olombelona ilaza hoe Jesosy no tompo, fa amin'ny alalan'ny fanahy masina no ahavitantsika izany. Ao amin'ny fiangonana koa misy karazan'ny fanomezam-pahasoavana, ary zay no amin'ny Korintianina voalohany iny hoe ny amin'ny fanomezam-pahasoavana. Amin'ny fiangonana koa dia misy karazan'ny fanomezam-pahasoavana, nefa ny fotony dia fanekena fa Jesosy no tompo. Zay no tena fotony. Fanekena fa Jesosy no tompo. Izany fanekena izany dia vokatra ny asan'ny fanahy masina, fa tsy hoe fahaiza miteny na fivavahana ivelambelany. Raha afaka milaza amin'ny fotsika isika hoe Jesosy no tompo eo amin'ny fiainako, dia pirofo izany fa ao anatintsika ny fanahy masina. Rehefa mitenitsika hoe Jesosy no tompo eo amin'ny fiainako, dia ao anatintsika zany ny fanahy masina. Ary zany no ambarany soratra masina amin'io Korintianina io. Tsy misy olona ampitenen'ny fanan'Andriamanitra ka ilaza hoe
voaozona Jesoa. Ny olona manana fanahy masina zany tsy laza mihitsy hoe Jesoa dia voaozona. Satria ny jiosy mantsy rehefa miantony teo amin'ny azy fijaliana dia tamin'ny lalàna jiosy zany zay rehetra miantona amin'ny azy fijaliana dia voaozona zany. Voaozona. Dia nefa isika amin'ny maha-kristianina antsika izay iasany fanahy masina tsy ozona, tsy niraisintsika ozona izay, fa tena hoe izay anatanteraka ny asa n'Andriamanitra, ilay planin'Andriamanitra ho amin'ny famonjena antsika izany. Tsy ampy araka izany ny fahafantarana hoe Jesosy dia mpamonjy. Tsy ampy izany. Fa mila ankasitrahana sy ekena fa izy no tompon'ny fiainantsika. Tsy mpamonjy ihany Jesosy fa tompo. Tsy mpamonjy ihany izy fa tompo. Izay no ambaran'io Korintiana io. Fa ny zavatra faharoa dia hoe ny finoana dia avy amin'ny fandrenesana sy ny asan'ny fanahy masina. Ny finoana dia avy amin'ny fandrenesana sy ny asan'ny fanahy masina. Izay indray hitantsika amin'ny Romanina 10 teo. 15-17. Milaza Paul fa satria raha manaiky an Jesosy ho tompo amin'ny vavanao ianao ary mino amin'ny fonao fa Andriamanitra efa nanangana azy tamin'ny maty dia ho vonjena ianao. Midika zany fa ny finoana dia avy amin'ny fandrenesana. Ary zay lay nambaran'ny olona anankiray, izy moa lay amin'ny Romanina iny, lay tandapa moa izy sa izy. Dia hoe ataoko ahoana ny fahay raha tsy misy mampianatra. Dia mbola azavaina eo ambany koa ny finoana dia avy amin'ny toriteny, ary ny toriteny dia avy amin'ny tenin'ny Kristy. Dikan'izay tsy misy mihitsy olona ho tonga amin'ny finoana raha tsy nandre. Vokitry ny fandrenesana raha izao ny Romanina zao jerentsika, vokitry ny fandrenesana no nahatonga ny finoana. Ary tsy izay fandrenesana zay ihany fa vokitry ny fiasan'ny fanahy masina ihany koa. Be dia be ny olona mandre nefa tsy mino. Raha tsy ao amin'ny fanahy masina tsy hainy hino. Dia zay ny fandrenesana dia amin'ny alalan'izay toriteny ataontsika sy ny asan'ny fanahy masina amin'olona anankiray no ahafahany hino an Jesosy, hanaiky an Jesosy ho tompo. Hanaiky an Jesosy ho tompo zany. Noho izany, isika zany no irahan'ny tompo hitory tahaka ny Filipo. Ary hanaiky tahaka ny Filipo ihany koa satria Filipo tokony lalan-kafy no alehany, fa ahoana ny fanahy masina teny taminazy mandehana. Dia tsy nandà Filipo fa nandeha dia nahita ilay tandapa teo ambony kalesa izay namaky ny boky Isaia araka ny soratra masina teo. Dia nanaiky Filipo. Isika zany tokony tahaka ny Filipo ihany koa manaiky izay baiko ny fanahy masina izay ao anatitsika. Ary anao tahaka ny ilay tandapa ihany koa rehefa nitoriana ny Jesosy izy. Dia naninona? Dia no raisy no tompo sy mpamonjy azy i Jesosy Kristy ka niroso tamin'ny fanoloran-tena tamin'ny alalan'ny batisa. Zay zany no ambaran'izao soratra masina zao. Dikazay ny finoana tsy noho ny fahalalana fotsiny fa noho ny fiasan'ny fanahy masina izay miasa anatin'ny olona. Izay ihany koa ahafahan'ny olona andray an Jesosy ho tompo sy mpamonjy. Any manaraka ny fanahy masina no mitarika sy manokotra ny fo. Ny fanahy masina no mitarika sy manokotra ny fo. Asan'ny apôstôly indray no manambara izany. Asan'ny apôstôly 15 hatramin'ny 17 teo. Inona no ahatonga ny olona iroso ny amin'ny fanompoana an'Andriamanitra, ny amin'ny fanekena fa Jesosy dia ho tompony, dia amin'ny alalan'izay
mbola asan'ny fanahy masina ihany satria eto zany hodidina amin'ny asan'ny fanahy masina foana zany ny zavatra hitantsika eto ny hodidina amin'ny asan'ny fanahy masina ka zay tsy irery ianao rehefa mitory tenin'Andriamanitra tsy irery ianao rehefa mitory tenin'Andriamanitra fa miaraka aminao ilay fanahy masina izay manome saina anao entina nazavana izany tenin'Andriamanitra zany tahaka ilay nataon'ny Filipo tamin'ilay tandapa ihany ilay fanahy masina ihany mitarika azy hoe azavao aminy izany teny soratra masina izany. Izay no voatatiny hitantsika amin'ny asina apôstôly io fa amin'ny toko 1:12 izy dia mampitovy fijery indray ao indray izy dia manazava fa mampitovy fijery sy mampanaiky ny fanahy masina. Petera zany nanao tatitra tamin'ireo namany satria na ino efa nisy ny jentilisa koa naninona nandray an Jesoa nandray ny fanahy masina dia nisy fifandirana zany teo amin'ny jiosy zany satria eritreretin'reto jiosy fa ao aminy ihany ny famonjena fa tsy ho an'ny jentilisa ihany koa fa rehefa enon'izy ireo ny fanambaran'ny Petera ny amin'izay nandraisany jentilisa izay sy ny amin'ny fanahy masina dia nino indray izy avy teo noho nyizay asan'ny fanahy masina izay hoy izy ko raha nomen'Andriamanitra azy ireo ihany koa izany fanomezana izany tahaka atsika izy mo aho no anakana an'Andriamanitra zany na ny fanahy masina azy niasa tamin'ireo jentilisa za ve asakana an'izany hoy Petera raha tsy ny fanahy masina no naneho dia mbola nisintona ny Petera ireto jiosy reto hoe tsy anaiky ny amin'izay ho fitoriana na hoe ampandraisana anjara azy ireo amin'ny famonjena amin'ny alalan'ny sakramentany batisa zany ireto jiosy ireto. Mampianatra antsika izany fa ny fanahy masina ihany no mampitovy fijery sy mampanaiky fa Jesoa no tompo ho an'ny rehetra ho an'ny olona rehetra. Ny fanahy masina mampitovy fijery ny olona na nisy fandroritany ny tary dia rehefa ny fanahy masina ihany koa ny asa dia lasa nitovy fijery dia faly indrindra ry zareo teo anatrehan'izany. Dia ny zavatra hitantsika ihany koa amin'izao soratra masina novakitsy tamintsika teo dia ny amin'ny famakina sy fanekena avy amin'Andriamanitra fa tsy amin'ny tenan'olombelona no hitantsika indray amin'ny Jona 1:7-9. Io 9 dia midika fa izay mifandray amin'ny fanahy masina ihany no mahatakatra sy manaiky ny fahamarinana. Izay mifandray amin'ny fanahy masina izay mifandray amin'ny fanahy masina ihany no mahatakatra sy manaiky ny fahamarinana satria araky ny ho an'izay niatrika ny fanompoam-pivavahana tamin'ny talata dia nahita zay tsika hoe tamin'ny toriteny hoe ny toerana misy ny fanahy masina no misy fahamarinana. Ny toerana misy fanahy masina no misy fahamarinana ary zay ilay ilazana hoe ny olona mifandray amin'ny fanahy masina ihany no afaka mahatakatra sy manaiky ny amin'izay fahamarinana izay tsy amin'ny fahaizan'ny mpitory izany tsy amin'ny fahaizan'ny mpitory ny mahatonga ny fiovam-po fa amin'ny fanazavany ny fanahy masina ao amin'ny mpiaino ny fanazavany ny fanahy masina ao amin'ny mpiaino zany hoe tsy hoe ny olona mpitory teny dia mavoa be dia izay no dia hiasa amin'ny olona zany rehefa hidininy manamafy ny fony na tsy mifandray amin'ny fanahy masina ilay olona tsy mamono varavaran'ny foniny amin'izay sokafana amin'ny fanahy masina izay tsy afaka anaiky ilay fahamarinana. Izy ary n'ilay fahamarinana dia i Jesoa Kristy araky ny teniny hoe izany lalana sy fahamarinana
dia Jesosy ilay fahamarinana. Tsy afaka anaiky ny fahamarinana zany ny olona raha tsy mifandray amin'ny fanahy masina. Noho izany ry havana, tokony antehitra mandrakariva amin'ny tsy tokony antehitra mandrakariva amin'ny fivavahana ivelambelany na amin'ny fombafomba isika, fa tokony amerina ny tany ny tenantsika hoe ny fanahy masina ve tena miasa ato anatiko sa tsy? Ny fanahy masina ve tena ekeko ve ny fitarian'ny fanahy masina? Raha eny dia tokony ho hita eo amin'ny fiainanao andavanandro zany. Raha tena manaiky tarian'ny fanahy masina ianao dia tokony ho hita amin'ny fiainanao andavanandro zany, amin'ny fandeferana amin'ny hafa ohatra, amin'ny fandeferana amin'ny hafa, ny amin'ny fanajanan'Andriamanitra amin'ny safidy atao, amin'ny fahaizana miala amin'ny fahotana, ary finoana sy fanekena amin'ny fo fa Jesosy no tompo. Raha sarotra aminao ary zany, ny mankatoan'ny Kristy zany, dia angatahany fanahy masina hiasa aminao. Angatahany fanahy masina hiasa aminao. Tsy vitanao irery zany, fa mela ny fanahy masina izay manomery anao ahafahanao anatanteraka zany. Mampiatsiahy antsika zany fa zava-dehibe ny mihaino sy mianatra ny tenin'Andriamanitra ahafahantsika mamantatra hoe inona ny asan'ny fanahy masina izay tokony ankatoavika eo amin'ny fiainako. Tsy mipoitra ho azy ny finoana, fa avy amin'ny fitiavana hihaino sy andinika ny tenin'Andriamanitra isanandro. Noho izany, mba manana fotoana ve ianao andinihina ny soratra masina? Mampita ny tenin'Andriamanitra amin'ny hafa ve ianao? Sa ty tena hoe ty fa azo dia tsy mba mizara akory, sambotra kokoa ny manome noho ny mandray. Ka zay mba mila zaraina koa ny soratra masina, ny tenin'Andriamanitra zay no raisinao, izay tamin'ny alalan'ny fampianarana sy toroteny. Noho izany, eto am-pamaranana amin'ity herinandro fanahy masina ity, asio fotoana mba hiainonao sy hizaranao ny tenin'Andriamanitra, fa amin'izany no anehoany ny fanahy masina ny heriny. Teneno amin'ny Jesosy hoe Tompo, tereo aho ho toy ny Filipo. Tereo aho ho toy ny Filipo, anaraka anao amin'izay rehetra hitondranao ahy, ary vonona hanazava ny teninao amin'izay mitady anao. Angataho ny fanahy masina, hanapaka ny sakana rehetra ao am-ponao izay mifanohitra amin'ny sitrapon'Andriamanitra, toy ny fanavakavahana, fankahalana, fireharehana, fanambanina ny hafa sy ny sisa. Angataho ny fanahy masina, anaisotra izany, satria sakana tsy ifandraisanao amin'Andriamanitra izany. Tsaroa fa ny fanahy masina no mampiray ny asan'ny mpino, mampiray ny samy-mpino. Angataho ny fanahy masina hanazavanao mba hanananao fo manaiky. Rehefa tsy mahay mihaino ny tenin'Andriamanitra sy tsy manaiky diso, dia mangataha ny fanampiny fanahy masina amin'ny vavaka hoe Tompo, ampio aho hihaino ny teninao sy anaiky rehefa diso. Aza vela anamaivana ny fahamarinanao aho, fa ampio ho mpihaino marina tokoa ny amin'ny teninao. Ho an'Andriamanitra ny voninahitra. Amen. Ivavaka isika ry havana.
Andriamanitra renay io renay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ianao. Saotranao zay ankehitriny a ny amin'ny fotoana omenao anay a ahafanay mankalaza ny herinandro ny fanahy masina izao. Misaotra ny amin'ny teninao zay nambaranao taminay a tamin'ny alalan'ny mpanomponao. Misaotra Tompo fa tianao zay ka anarinao, itsinao, satria ny soratra rehetra no mentsindry mandrin'Andriamanitra dia mahasoa fampianarana ho fantsiana zay tiso. Manoloana ny fandrenesany an-teninao teo Andriamanitra. Tanay miariary tokoa fa ny fanahy masina dia omenao anay. Zay ilay mampanaiky fa i Jesosy no Tompo. Rehefa mandinika ny momba anay zay Andriamanitra dia hitanay fa tsy tanteraka izany. Indraindray zay dia mandray amin'ny fahazarana fotsiny amin'ny fivavahana ataonay. Any ka lasa fahazarana zany ka tsy mahita fiovana mihitsy izay eo amin'ny fiainanay. Saotra Andriamanitra fa nitsinao zay tamin'ity androandroany ity. Manoloana zany rehetrarehetra zany dia mifona aminao zay Andriamanitra. Mamelany heliko tsirairay avy fa hiezaka kosa zahay andeha araka ny fahamarinana, andeha araka ny fitiavanao. Andriamanitra mihaino vavaka ianao ka mahita ny amponay tsirairay avy. Andriamanitra malala ny ampo tsy miloka ianao ka ino Tompo ny vavaka mangina zay asantatra tsirairay avy. Andriamanitra ny teninao manao hoe raha miaiky ny fahotanay tokoa izahay dia matoky sy marina ianao ka mamela ny fahadisoanay sy manafaka anay amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Andriamanitra vonjeo izahay, afaho amin'ny fahazaran-dratrinay izay, dioviny ao anatinay mba hitoeranao Andriamanitra. Satria ny fanahy masina ihany no mampamarina anay fa tsy mahiza azy anay tokoa. Mitahy anay Andriamanitra, mionena ao anatinay mba handehananay amin'ny fahamarinana. Zany Tompo ny hitahitambavakay, asandratra fena ampelantananao. Mamaly ny vavakay araka ny fombanao. Anaran'i Jesosy ny vavana eto zany. Amen. Raiso amin'ny fifaliana ary avana ny teny somafaly azy zay omeny Tompo anao amelany ny helokao. Hoy ny Tompo, fitiavana mandrakizay no nitiavako anao, koa izany nampaharetako famindram-po anao. I Kristy izay tsy nalala ota dia efa nataon'Andriamanitra ota hamonjy antsika mba ho fahamarinan'Andriamanitra ho aminy kosa isika. Koa ambara ary favovelany ny helokao reo no ny anarany masina miderany Tompo. Amen. Fa sambatra ny olona zay voavelany elony sy voasarina ny fahotany. Sambatra ny olona zay tsy sainy Jehovah eloko ary tsy misy fitaka ny fanahiny. Amen. Mazoto irana. Anavao ny fanoloran-tenantsika sika amin'ny alalan-drakitra fa zay mamay am-pifaliana no ankasitrahan'Andriamanitra. Anatanterantsika izany drakitra izany dia hira ny atokopira antsany folo alin-dahy.
Sangana ny fiangonana olotra andrakitra ry tompo ny arenao.
mipetraka ny fiangonana. Anomana ny fomam-panatsika ry havana hiatrika ny fanasan'ny tompo. Ny fiomanantsika amin'ny fanasan'ny tompo dia ataontsika ny hira fa 120 sy 200 ny farany FFPM mandiny ny faharoa. Riavana malala ritra amin'ny tompo indro mivelatra manoloana antsika ny fanasan'ny tompo izay manambara ny fanatrehan'ny tompo sy ny fahasoavan'Andriamanitra amin'ny fomba hita maso sy azo tsapentanana koa mitsangana asan-drato amin'ny tompo ny fotsika. Hoy ny tompo, ianareo izay mangitaeta mankanesa amin'ny rano, ary ianareo izay tsy manambola avy mividy ka homana, eny avy mividy divay sy ronono, nefa tsy ambolana amin'ny karena, nahoana ianareo no mandany vola amin'izay tsy hanina, ary ny vokotra ny fisasaranareo amin'izay tsy mahavoky, miano dia miano ahy, ka hano izay tsara dia ho ravoravo amin'ny matavy ny fanahinareo. Ivavaka isika. Fantatray fa tompotompo sy mpanjaka ny mpanjaka ianao ry Jesosy Kristy mpamonjy anay eo. Anao avokoa ny fahefana rehetra ny an-danitra sy ety ambonin'ny tany. Bidera sy mankalaza ary manome voninahitra anao isanandro isanandro ny anjely tsy ombalinalina, ny mpaminany, ny apôstôly, ny martera ireo olom-boavitra efa sambatra any aminao. Koa avelao reny feonay mba iombona amin'ny feon'izy ireo, misantitra sady ny fanjakana sy ny fiobiana hoe. Tsika ny teny fanorenana ny sakramenta. Fa i Jesosy tompo tamin'iny alina iny izay namadiana azy dia nandray ny mofo, ary rehefa nisaotra izy dia novakiny izany ka hoy izy, raiso hano ity ny tenako izay omena ho anareo, izao no ataovy ho fahatsiarovana. Dia arak'izany koa ny kapoaka, rehefa ninona dia hoy izy, misotro amin'ity ianareo rehetra fa ity ny rako dia ny amin'ny fanekena vaovao izay alatsaka ho an'ny rehetra ho famelan-keloka. Izao no atao ho fahatsiarovana, na oviana na oviana no misotro ianareo. Fa na oviana na oviana ianareo mihinana mitony mofotony sy misotro amin'ny kapoaka dia manambara ny fahafatesan'ny tompo ianareo mandra-piavana. Aka hivavaka isika ho fahatsiarovana sy fangatahana ny amin'ny fanahy masina. Ry tompo rainay izay nan-danitra,
indreto zay manao hitanatrehanao ny fahatsarovany fahatongavany zanakao olona ny fijaleny sy ny fahafatesiny ny fitsanganany avy tamin'ny toerany maty ary fiakariny tamboninahitra sy ny fifonany mandrikizay ary miandry tsy mitalano fiverenany izahay ko mba fenony voninahitra ao ny fanaty-pisaoranay taio tanteraka za sakramenta masina izao ary mba ekeo endriky ilay fanatitra tokony sy tanteraka re mandeha monjy naterina ho anay teo amin'ny azo fijaliana tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy mpamonjy anay ry tompo ranay zay nandanitro aoka hiasa ny fananao masina amasino ny mofo mba hanambara ny tenan'i Jesosy Kristy amasino ny kapoka manambara ny rano Jesosy Kristy tomponay hiasa aminay ny fananao masina mba hatsiarovanay ho tafaray marina tokoa amin'ny tena sy ny rano Jesosy Kristy tomponay eto ampandraisana ny mofo sy ny kapoka fa ny fananao masina no aharinao amelomanao anamasinanao ary anomezanao anay ny zavatra rehetra mihaino anay ry Andriamanitra tsy toa noho ny fitiavanao sy ny famindraponao amin'ny Kristy fa amin'ny anarany no angatanay izany amen. Ny mofo izay vakintsika dia firaisana amin'ny tenan Jesosy Kristy tompontsika izay novakina ho antsika satria iray ihany ny mofo isika koa dia tena iray ihany isika na dia maro aza fa isika rehetra dia samy mandray amin'izany mofo iray izany avokoa. Ny kapoaka ny fisaorana izay sorantsika dia firaisana amin'ny rano Jesosy Kristy tompontsika dia ny rano fanekena vaovao izay alatsaka ho antsika. Hoy Jesosy Kristy andeha ho ifivoavoatra avokoa ny zavatra rehetra aoka hipetraka ny fiangonana. Era fanampiny 20 no ataontsika zany kazarao ny mpianakavy ny finoana.
mitsangana ny mpandrefanasan'ny tompo iombona amin'ny vavaka fanetrentena manao hoe tompo tsy mendriky ny atao hoe izanakao, tompo tsy mendriky ny idiranao ambany tafitranoko, tompo tsy mendriky izay simbosimbola latsaka amin'ny latabatra ao akory aho, kanefa ho ianao hoe izay manatona dia tsy mba milaviko mihitsy. Amen. Ny hira fa 292 ny mofo hanenay ry Jesu. Jesosy Kristy ilay tompo sy mpamonjy, raiso hany ity ny tenako, izao no ataovy ho fahatsiarovana ahy. Misotro ny divay izahay izao ahatsiarovanay ny antranao. Jesosy Kristy, sotroinareo rehetra ity fa ity ny rako dia ny amin'ny fianakena vaovao izay alatsaka ao amin'ny maro famelan-keloka. Izao natao ho fahatsiarovana na oviana no misotro ianareo. Misatranao ry Andriamanitro fa nikenao iombonayna tamin'ny zanakao indray izay tamin'ny ty androany alakamisy andro fahadimy amin'ny herinandro ny fanahy masina izao. Mankasitrika anao fa mamoloatra ny fitiavanao anay izay nasehanao tao amin'ny Kristy ary mbola menoanao anay koa amin'ny fanahy masina anikenay fa Jesosy no tomponay. Misaotra tompo. Amen. Izao no afatra ho antsika izay niara-ny vavaka tamin'ity androany ity. Koa tahaka ny nandraisanareo an'i Kristy Jesosy tompo dia mandehana ao aminy koa araka izany. Ka mamaka tsara sy miorina mafy ao aminy ary tafatoetra amin'ny finoana toy ny efa nampianarina anareo ka mazotoa amin'ny fisaorana. Amen. Petraka ianareo dia ny hira fa 700 ataontsika dia anangonana ny kapoka sy ny anaovana ny rapi-pisaorana.
tonga amin'ny fotoana izay natanterahany loolona sy ny dekonanirany a ho fiakaran'izy ireo ty anoloana dia asiantsika feo kira anatonan'izy ireo a ety ambony.
misaotra an'andriamanitra isika riavana tamin'ity androany ity izay niarahantsika tamin'ny fikambanana ny dikona sy ny loolona tamin'ny andro fahadimy ny amin'ny herinandro ny fanahy masina izay nankalazaintsika izao. Dia misaotra n'izy ire ihany koa isika nahatanteraka ny anjarany tamin'ity androany ity. Dia makasitraka antsika rehetra ihany koa niara-ny ombona nanome voninahitra n'Andriamanitra tamin'ity androany ity, dia ataontsika ho an'Andriamanitra ny voninahitra ny amin'izay rehetra izay. Aza dinoana fa mbola mitony ny herinandro ny fanahy masina dia mirapitso zoma amin'ny eninora hariva dia niarahantsika amin'ny sampana tanora kristianina indray izany, izay ombona antsika amin'ny lohahevitra hoe ny fanahy masina no misolon'i Jesoa ety an-tany. Amarina izao fotoana izao itsika dia andray ny tsodrano, dia aoka hitsangana isika andray izany tsodrano zany. Raiso ny tsodrano izay tonona somenanareo amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe: ary Andriamanitra ny fiadanina ane hamasina anareo samy tanteraka, ka aoka rovona avokoa ny fananareo sy ny ainareo ary ny tenanareo tanteraka, ka tsy hanantsina amin'ny fiaven'i Jesosy Kristy Tompontsika. Matoky izay miantso anareo, sady izy ihany no hanefa izany. Amen. Ho an'Andriamanitra irerany ny voninahitra amin'ny anarany Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen. Irary fiadanan'ny Tompo ho antsika rehetra. Eto ihany ny dekona no mamarina fotoana.